Ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy. Tompontsika. Ny ity fandarana ity anankiray fandarana iray ity kosa dia anazavatsika ny hoe mamela eloka ny hafa. Ny teny izay ovakitsika dia ny ao amin'ny Efesianina 4:4-5 azo ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe areo ka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantitra sy ifamela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Famelan-keloka, famelana eloka ny hafa. Io anisan'ny fampianarana fototra anankiray ihany koa satria nao anatin'ny zavaky nampianarin'ny tompo dia misy teny manao hoe mamelana elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Mila zavatra azontsika aloha dia izao, tsy naturel amintsika olombelona mamela eloka. Ny olombelona rehefa ohatra ka mbola amin'ilay nature d'origine, zany hoe amin'ilay izy mbola tsy nateraka indray fa ilay tena mbola olombelona charnel, dia tsy possible amin'ny olombelona ny amela eloka. Tsy possible amin'ny olombelona ny amela eloka. Fa ny ao anatin'ny fon'ny olombelona zay mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe raha tsy mandrakariva ozy izy ny fon'ny olona. Tsy misy manao marina na dia iray aza ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe fotsika io maloto izy io. Maloto io fotsika io. Tsy afaka ny amela eloka na oviantsika. Zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe zany mahatonga ny hoe mety mamela eloka ny olona fa tsy manadino. Mamela eloka ny olona fa tsy manadino. Dia mitovy amin'ny tsy mamela eloka ihany zany. Zay ny tena probleman'ny olombelona. Mody mamela izy eo fa saingy tsy manadino izy. Fa saingy izao, ny an'i Jesosy tsy ohatr'izay. Jesosy rehefa niresaka tamin'i Petera, izao ny fanontanian'i Petera. Raby eo ozy izy. Impiry moa manota amiko ny rahalahiko ka tokony ho avelako. Dia ozy izy Jesosy, 7:70, 7. 7:70, raiso sary-antsaina zany 7:70 ao anatin'ny ray andro manota ny rahalahinao dia avelanao. Zay ny Jesosy zay. Dia andaontsika ho raisitsika sary-antsaina 7:70 asy impiry zany. Fa za mino fa raha manao zavatra aminao ny olona anankiray mamely ianao voaloha. Manao fandroana izy mety mbola amely ianao. Fa manomboka fanitelo sy faninefany tsy amela intsony ianao. Tsy amela intsony ianao. Neny Jesosy anefa ny 7:70 no asainy mamela. Dia raiso sary-antsaina amin'izany. Zany hoe ny an'Andriamanitra, ny exigence an'Andriamanitra, ny famelan-keloka dia tsy misy fetra. Fa ny antsika olombelona, ny famelan-keloka ny antsika olombelona rehefa mamerina intelo na inefatra dia tsy zaka antsika intsony. Tsy zaka ny tsena intsony ho sesatra lahazay. Tsy zaka intsony. Inona ny tiany ho tenenina amin'izany? Ny standard an'Andriamanitra amin'ny famelan-keloka hafa mihitsy. Ny standard an'Andriamanitra amin'ny famelan-keloka dia ny tenin'Andriamanitra no miteny any amin'ny Hebreo any hoe ary ny elony, ny fahotany sy ny elony ozy izy dia tsy ho tsarovako intsony. Zany hoe Andriamanitra rehefa mamela eloka sady manadino, sady mamela ny eloka ao izy mamafa ny eloka ao no manadino izy. Nen'ny olombelona rehefa sendra ataon'ny olona ratsy izy mody mamela eloka izy fa tsy manadino izy. Tsy manadino izy. Afo nandoro ny lampako izy tsy verenako intsony. Tsy manadino ny olombelona. Zay ny maharatsy ny fon'ny olombelona. Inona ny dikan'izany? Tsy possible amintsika olombelona ny amela eloka. Raha tsy ny condition voalohany mahatsiaro aloha tsika fa voavela eloka. Mahatsiaro tsika fa voavela eloka. Zany hoe mahatsiaro tsika fa efa navelan'i Jesosy Kristy ny elokontsika teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy possible. Zay ny tsy maintsy condition voalohany. Zay ianao vao afaka hamela eloka. Tsisy olona afaka hamela eloka nefa olona tsy voavela eloka. Zay ananan'ny olona ihany no tsy maintsy zaraina. Zay anananao ihany no tsy maintsy ho zarainao. Zay anananao ihany no tsy maintsy omenao ny hafa.
tsy afaka hanome mihoatra no izay anananao ianao. Inona ny dikan'izany? Tadio tsara fa raha tsy mahatsiaro vao vela heloka ny olona anankiray, tsy afaky ny amela heloka izy. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Hebreo 10:12 dia mazava ny teny any hoe tsy misy famelan-keloka ozy izy raha tsy misy raha alatsaka. Hebreo 10:12 asaiko diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araky ny lalàna, fa raha tsy misy raha alatsaka tsy misy famelan-keloka. Raha tsy misy raha alatsaka tsy misy famelan-keloka. Zany hoe ny antokana azotsika famelan-keloka dia ny finoana ny raha nalatsaka Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, ny finoana ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, namelany ny helokantsika. Raha tsy mino ny famelan-keloka nataon'i Jesosy tsika, tsy afaky ny amela heloka ny olona. Faharoa manaraka an'izay, ny fotsika tsy afaky ny amela heloka. Raha tsy mandrakariva ny fon'ny olona ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Genesis any, Genesis 4:1 izay raha tsy diso any. Genesis 4:1, raha tsy mandrakariva ny fon'ny olona, misaina raha tsy mandrakariva ny fon'ny olona. Inona ny dikan'izany? Raha lay fo ao anatintsika, amin'ilay natiora maha-olombelona, tsy afaky ny amela helokantsika. Fa tsy maintsy lay fo vaovao no men'Andriamanitra. Lay nitenenin'ny Ezekela hoe fo vaovao no meko anareo, fa na vaovao ny ataoko ao anatinareo. Lay fo vaovao izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny famelan-keloka, izay ihany no ahafahantsika mamela heloka ny hafa. Raha tsy marina amintsika ny tenin'ny Paoly hoe tsy za intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko, tsy possible amintsika ny amela heloka. Ny famelan-keloka Kristy ny takian'Andriamanitra, fa tsy lay saritsary mpamelan-keloka tsika olombelona. Andriamanitra rehefa mitaky zavatra amintsika dia ny standaran'Andriamanitra ny takiany, fa tsy ny standara tsika olombelona. Ka Andriamanitra raha mangataka raha miteny amintsika hoe mila mamela heloka tsika, dia tadio tsara fa lay famelan-keloka izay namelan'i Kristy ny helokantsika no tokony amelantsika ny heloko ny hafa. Mazava be io teny io, aoka ho samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. Ry havana, tsy misy afa-tsy Kristy no afaka mamela heloka. Manadio, manadino ary tsy mahatsiaro intsony. Tsy possible amintsika olombelona zany. Tsy possible amintsika olombelona ny tsy anadino, ny anadino ny ratsy natao atsika. Tena tsy possible amintsika zany. Natiorantsika olombelona dia ny mitana andoropo. Natiorantsika olombelona dia ny mamisavitsa ny ratsy natao atsika, ary ny tena ratsy dia ny manomana valivady. Fa sainginy an'Andriamanitra, ny famelan-kelok'Andriamanitra, na dia tsy mendrika azo famelan-keloka ary ianao, dia navelany ny heloka ao. Maimaim-poana, maimaim-poana. Na dia tsy mendrika no tiavina ary ianao, dia no tiavin'Andriamanitra ihany. Maimaim-poana. Zany ny fitiavan'Andriamanitra, zany ny famelan-kelok'Andriamanitra. Ka raha tsy ilay famelan-keloka taon'i Jesosy Kristy no ao anatin'ny fontsika, dia tsy possible amintsika ny amela heloka. Raha tsy marina amintsika dia teny hoe tsy za intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ahoana ny ahatonga an'izay? Tsotra ry havana. Ny zavatra rehetra dia Jesosy Kristy no ivony. Inona ny dikan'izany? Tsy afaka ny amela heloka ny hafa ianao raha tsy mino aloha ianao fa voavela heloka teo amin'ny hazofijaliana. Zay ny etapy voalohany. Ary tsy manana fo afaka mamela heloka ianao raha tsy lay fon'i Jesosy Kristy mpamela heloka ny ao anatin'ny fonao. Lay fon'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, velona ao anatinao. Iny fo vaovao iny no azonao mamela heloka ny hafa. Tsy amin'ny herin'ny tenanao. Na tadio fa naroviana amin'ny herin'ny tenantsika tsika miezaka mamela heloka ny hafa. Dia tadio fa ho sahirana foantsika. Ny afantaranao fa tsy mamela heloka ny hafa ianao rehefa mifanena amin'iny olona iny ianao mitselatra ny ambavafonao. Mbola le fo taloha-tsinona. Fa ny an'Andriamanitra rehefa mamela heloka izy,
na de mena tahaka ny jaky azy ny fahotanareo izy de ho fitsiko tahaka ny ora-panaly zany na de mangatrakatratra tahaka ny sily azy de ho fitsiko tahaka ny volondry fotsy diovin'Andriamanitra tanteraka tahaka an'izany ry havana mila azontsika tsara ny famelan-keloka ny famelana ny hafa de Jesosy Kristy no heviny Jesosy Kristy ao anatintsika no afaka mamela ny hafa Jesosy Kristy ao anatintsika no manome herentsika azontsika mamela eloka ny hafa fa tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika izany mahatonga ny problème mamela eloka ianao rehefa avy eo miverina le izy marary ny fonao satria ianao no niezaka namela eloka fa tsy nino ianao fa voavela ny eloka ao aloha ary rehefa avy eo Jesosy ao anatinao ny afaka mamela eloka niny olona eny tsy possible amintsika olombelona ny amela eloka impito amin'ny fitopolo impito zany tsy possible zany Jesosy Kristy irery no mahazaka an'izany le Jesosy Kristy nahazaka ny fahafahambaraka nahazaka ny nororaina nahazaka ny notefahana nahazaka ny kapohana nahazaka ny nolatsaina niala tao Kalvaria mandra-patonga teny Golgota latsa ny netiny teo eso teny ny netiny teo fandrorana ny netiny teo olona niaraka taminy olona 5,000 no nanaraka an' Jesosy isaky mandeha Jesosy olona 5,000 miaraka am' Jesosy fa no niakatra nandeha teo Golgota Jesosy tsy nisy na iray aza na ipetera aza nitsoaka Jesosy Kristy irery lay nantsoahany petera ary nanlaviny petery ny telo arany de mbola namela eloka amin'ny petera zay fony Jesosy zay any raha tsy ao anatinao zay fony Jesosy zay lay fo afaka mamela eloka tsy possible aminao ny amela eloka tsy possible aminao ny amela eloka ny hafa fa tsy maintsy hitana lay lo amin'ny hafa ianao ry havana za ty teny androany ny zavatra rehetra ny famelan-keloka de mifototra amin'ny azo fijalian' Jesosy Kristy mifototra amin'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty mila mino aloha ianao fa voavela ny eloka ao noho ny amin'ny rano Jesosy teo amin'ny azo fijaliana zay ianao vo afaka mamela eloka ary tsy ianao no mamela eloka fa lay Jesosy Kristy ao anatinao lay nanome fo vaovao anao lay fo vaovao araky ny teny hoe fo vaovao nomeko anareo lay fony Jesosy Kristy lay fo feno antra lay fo feno fanentretena lay fo feno fitiavana zay ihany no afaka amela eloka ny hafa ary rehefa mijery ny hafa ianao de lay fony Jesosy zay ihany mila minontsika fa tsy tsika tsony ny velona fa Jesosy ny velona ao anatintsika ka ny velomantsika araky ny tenin'ny Paoly tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko ary zay velomako amin'ny nofo ankehitriny noho izy de velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka nanolotra ny ainy amonjy ahy ka nanolotra ny ainy amonjy ahy raha misy olona ao amin'ny Kristy olom-baovao izy tsy zavatra superficiel ry havana zany hoe olom-baovao zany tsy zavatra ety ivelany zany tsy fiovanakandro zany olom-baovao zany fa lay fonao lay fony Jesosy napetrany ao anatinao ka lasa mahay mamela eloka ny teny malagasy mazava tsara famindram-po zany hoe lay fon'Andriamanitra nafindra ny tao anatinao tsy afaky ny amindra fony hafa ianao raha tsy nafindra an'Andriamanitra tao anatinao aloha ny fony lay fon'Andriamanitra mpamela eloka tsy possible aminao zany manjary miteniteny foana manjary manaonao foana satria ny fon'Andriamanitra irery lay fony Jesosy Kristy irery lay fo mpamela eloka no afaka amela eloka lay fo namela ny eloka ao lay Andriamanitra namela ny eloka ao ka velona ao anatinao no afaka mamela ny hafa ihany koa ozy izy ny tenin'Andriamanitra mifamela eloka ianareo tahaka ny namelany Andriamanitra ny eloka reo tao amin'ny Kristy Jesosy mifamela eloka ianareo tahaka ny namelan'Andriamanitra ny eloka reo tao amin'ny Kristy Jesosy ao amin'ny Kristy Jesosy ny laky le ry havana ao amin'ny Kristy Jesosy rery no afaka mamela ny elokontsika ary Kristy Jesosy velona ao anatintsika no afaka azotsika mamela ny eloko ny hafa tsy afaka mamela eloko ny hafantsika fa Jesosy ao anatintsika no azotsika mamela eloka ny hafa raha misy te irehare aoka Jehova aoka Jesosy Kristy no rehare voninahitra ao an' Jesosy rery any amen.